Ny fianakaviany ny mpanohy anazy ary ny mpanao gazety nandritra ny valan-dresaka fohy nataony tamin'ny mpanao gazety moa no nanambarany Nandriamato Ratsiraka fa vonona hiatrika ny fifidianana izy fifidianana izay efa notakiny tamin'ny taona 2017 tsy tokony atao ampamayana izany fifidianana izany hoy izy nefa koa tsy tokony atao tara loatra tokony atao amin'ny volana desambra ho avy izao vonina ihany koa anohy ny fifampirarana amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny amiral Didier Ratsiraka raha lany filoha-pirenena saingy tokony hodiniana akaiky ireo volavolan-dalàna noekena hoy izy ary farany dia nambara ny fahasalama tsara ny tenany ary tsy jamba araka ny resaka izay nahelin'ny sasany. Reportage Alexandre Rambel ary manana Espera sy Lantrabe Mananjara. Nigadona androany ny teto tanindrazana rehefa nitsabo ny vady nandritra ny vola mifonovola tamin'ny Frantsa ny amiral Didier Ratsiraka. Voaka analkisa no tonga nitsena azy mivady niangateny vato mandrapatonga ty Analakely. Voaka tomefy ary nifanisaketro tokoa. Avy hatrany moa dia niatrika ny mpanao gazety ny amiral Didier Ratsiraka. Mpanao gazety Vorolanina nataon'ny salon d'honneur. Nambarany amindary aldro fa vonina hiatrika ny fidianana ny tenany kanefa kosa nilaza fa tsy voatery hanaraka ny lampandrehana satria tsy azo rotorotorana fanaovana fidianana. Ko arak'izany dia niangavy Nandriamato Zafelbery izy mba tsy izingizina amin'ny heviny amin'ny hanaovana fidianana amin'ny fahatelo ny volana novambra izao. Kanefa kosa dia nangataka ny prime ministre mba tsy hihoatra ny volana desambra ny hanaovana fidianana satria mila filoha vaovao ny malagasy amin'ny taona vaovao izy tsidika io. Nambarana ihany koa fa tsy haniantsika olona izy mandritra fahabezakevitra ataony. Ny mikasika ny diso moa dia nilaza ny amiral Didier Ratsiraka fa tsy misy idirana mikasika an'io ka misimisy any ny fotoana ilazany bebe koa mikasika ty raharahany diso ity. Raharahany folo augusta tompoko dia ho azavaiko aminareo amin'ny antsipiriny raha ariva amin'ny maso sy amin'ny savaravina ny zavatra rafantatro fa hatramin'izao dia gaga talanjona ketraka ary fanina mihitsy raha mieritreritra ny zavatra iny satria tsy hitako mihitsy ny hanomezana tsinya na dia ray asa tsy fantatro ray grama aza na antsasaka grama aza amin'iny zavatra iny ho azavaiko aminareo lisa eto angamba sarotra amin'ny sainatony sy fotony anazavazavatra goavana ohatran'izany. Fanontaniana napetraky ny mpanao gazety any koa ny hoe iza amin'ireo candidat no mety atahoranao. Namaly ny candidat Didier Ratsiraka fa manana moizy azy ireo candidat ireo ary nitsevina any koa no teto mikasika ny lampanirehana izay nambarany fa io nisy mifosotra mahatonga zao fahoriana zao. Tsy miova mihitsy ny fahitako an'io constitution io satria hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia efa milaza hoe io constitution io na lalam-panorenana sadasada ary misy zavatra tsy mety be dehibe ao anatiny io ary nanao azy namolavola azy aza dia mahita fa misy zavatra tsy mety ao io ny anisan'ny fosotra ray lehibe mitondra n'izao fahasarana antsika izao ka ataoko fa tsy hiova mihitsy aho momba an'izay tsy mety io constitution io fa tsy maintsy ovana. Mikasika ny fanarahantsika amin'ny FMI sy ny banque mondiale dia nambarany amiral Didier Ratsiraka fa ilaintsika hifanarahana io satria sairana tokony malagasy amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka nanao fifanarahana sy négociation tamin'ny banque mondiale sy ny FMI zahay antonany amambolana ary pazapa izy nitenenana teny baiko nanaovana négociation fa tsy manaiky avy hatrano hoe raiso tiako ano tsy tiako ano ka gagagaga sy talandona ihany aho raha ohatra ka projet de loi ngoavana ohatran'io no avy dia ho lazaina amin'ny député hoe tiako ano tsy tiako ano fidinareo miaraka atao safy be mantsina projet de loi valo nefa tsy hita ny député akory le texte ataoko fa misy zavatra tsy mety ao. Ny zavatra tsy mety hafa moa angamba tsy fotoanany anaovana famakafakany zao ny atahorako fotsiny solany ndray andro any ka tsy voadinika tsara io zavatra io za dia voalohany nilaza nanizingizina fa tsy maintsy miaraka amin'ny FMI sy banque mondiale isika amin'izao tanjona misy atsika zao ka raha nefa raha ohatra ka petatoko na misy zavatra tsy voahevitra tsara rao ny hoavin'ny firenena ny hoaviny toy ny zafy kely sy ny zafy kelynareo sy ny zafy avitsika no ao anatin'io fifanarahana io sola ka ndray andro any isy gauchiste ndray porotaka eto an-tanindrazana ka hiverina ndray ny zavatra niseho tamin'ny 72 sy ny tamin'ny 61 sy ny zavatra hafa nanaraka an'izay
dia mety isy raha tsiraka hafa indray hanao nationalisation zay ny atahorako sao dia isy raha tsiraka hafa indray hanao nationalisation satria tsy voahevitra tsara le zavatra nataontsika za tsy milaza hoe contre fa tsy maintsy dinihana tsara ho iaho a satria nisoan'ny tanindrazana izy rehefa eo mety isy ny fanohana nataony candidat hafa amin'ny fitenana manaraka io dia ny Charles Melo zay rehetra vony anao izany ary rariny mba hiara-hanarina ity firenena ity raha ohatra ka anoana Andriamatoa Jacques Albert dia arahaba soa arahaba tsara raha anoana Andriamatoa Andriamanjato Richard arahaba soa arahaba tsara raha anoana Andriamatoa Herzo arahaba soa arahaba tsara raha anoana ny vahoaka malagasy rehetra arahaba soa arahaba tsara rehefa avy moa vita ny voalandrasika tamin'ny mpanao gazety dia nihoana tamin'ny vahoaka teo amin'ny kianja novomana tamin'izany ny Andriamatoa Dideratsiraka nararisaka anatin'ny vadiko nararisaka anatin'ny vadiko nararisaka anatin'ny vahoaka malagasy hositranitsika izany zavatra rehetra adinidimy no nanaovany lalina 10 kilometatra miala ny vato mandrapatonga tao Analakely ny antony moa dia nohon'ireo vahoaka maro aokany sary ny laza izany zay no izy tompoko lahy tompoko vavy tsy ho ela satria efa ela nareo nijanona teto azo faranana eto angamba ny fitenenana Gracias.